Ahoana marina, raha oviana vao hifarana ny propagandiny mpitondra io. Ny taona 2024 no natrika fifidianana ho filoham-pireneny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy. Mazava ho azy fa ny alohan'ny fotoana nanatanterahana izany no fahafahana manao fampelezan-kevitra ho an'ireo kandida izay mirotsaka ho fidiana tamin'izany. Arak'izany dia fanatanterahana ny fampanantenana izay nataon'ireo kandida mpirotsaka no ataony rehefa tonga eo amin'ny fitondrana fa tsy fampelezan-kevitra intsony. Ny mifanipaka amin'izany anefa no tazana amin'ny Andry Rajoelina. Tsy mbola tapitra ny fampelezan-keviny manomboka tamin'ny fotoana izay nanatanterahana izany ka hatramin'izao. Mahazo fampanantenana vaovao foana ny vahoaka malagasy isaky miteny izy. Raha toa ka tsy misy kosa nefa ny fanatanterahana ireny lazaina tany aloha. Mazava ny voasoratra ao anatin'ny lalam-pandrenana eo amin'ny andininy 720. Ny asan'ny filohan'ny repoblika dia tsy azo ampirafesina amina asa-panjakana na voafidim-bahoaka, asa mandrara hafa, asa ao anatin'ny antoko politika, vondrona politika na fikambanana ary fisahanana andraikitra eo anivon'ny fikambanam-pivavahana. Izay rehetra fandikana ireo fepetra voalaza n'ity andininy ity, vao mary ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana, dia zaro antony amin'ny tsy fahafahana miasa tanteraka ho an'ny filohan'ny repoblika. Io no voalaza lalam-pandrenana izay nosoratan'izao fitondrana izao tao anatin'ny tetezamita ny taona 2024. Iarahantsika mahita nefa ny fampiasan'ny filoham-pirenena ny lokony antoko misy azy ireo amin'ny asa izay heveriny fa ataony. Aiza ny HCC? Nahoana no tsy ampiarina ny lalàna? Sa rehefa filohan'ny repoblika dia afaka manao izay tiana tao? Dia hoy ny solombavam-bahoaka hoe mahakakaka amin'izy io dia misy havahana le izy. Misy hoe ty manana dossier dia misy manana dossier ireo membre gouvernement sy mitondra, fa misy ny sasany izay mpitantana, ohatra hoe mpitantana ministra amin'izao fotoana izao dia tsy misy dossier izay avoaka nefa hita-poko, hita-pirenena ny zavatra natao ao anatin'le. Zany hoe misy mizana tsy mitovy ao. Ka hoy izay ny tavon'ny vahoaka sy tavon'ny solombavam-bahoaka dia ataovy mitovy daholo izy ireo. Be da be fantatsika ny mpitondra teto manana dossier maloto nanotokotina volona-panjakana. Tsy ny mpitondra teo aloha ihany fa ny amin'izao ary dia tonga dia akambany le izy dia ataovy mitovy daholo. Fa maninona ny teo aloha ihany no enjehana ao anatin'le izy fa misy koa iny amin'izao be da be bombe society, ny écran plat 73 kilos, be da be zavatra tokony io ho fantariny vahoaka satria misy mpitondra ambony ao anatin'ireny rehetra reny zany dia tokony ho jerena daholo. Ary zay ny tadiavina ao anatin'le izy dia tokony tsy misy deux poids deux mesures amin'ny fitsarana ny olona ambony izay nanodikodina ny volona-panjakana sy nanao tsy mety eto amin'ity fireneny ity anangatahany vahoaka misy ary dia mba misy olona mpitondra eto higatra satria ny olona madinika hirakiraka izay nanapanaovana an'le reny no migatra mifafankihoana ny mangalatra kely akoho légume tonga dia migatra fa le mangataka amina miliara, le mangalatra amina miliara izay mpitondra be da be tika eto dia ahoana ao anatin'izay. Zay dia mitaky mihitsy amin'ny solombavam-bahoaka amin'ny refet amin'ny vahoaka fa sasio daholo izay nangalatra teto amin'ity fireneny ity fa ataovy mitovy le izy, tsy ny teo aloha ihany fa ny amin'izao koa dia betsaka no fantatra dia aloha mba atao anaty arina mitovy daholo. Marina mihitsy izay voalazana izay. Tokony hitovy avokoa ny fampiarana ny lalàna eto Madagasikara. Ny tsapa dia tsy mahafantatra ny tena andraikitra izany hoe filoham-pirenena izany Andry Rajoelina. Izay no isan'ny mampiavaka ny filoha Marc Ravalomanana, sady mahalala no mahavita ary tena miasa ho an'ny firenena, tsy arahina fisehosehoana. Raha atao jeritodika manko ny zava-bita ny filoha Marc Ravalomanana teto amin'ny firenena, tao ny fahavitany lalana ho goudron 220 kilometatra. Tao ihany koa ny fahavitany tetezana fatihita any Ambositra, ny Poivoloina ao Tamatavy, Tampony Orombe, Fianaratsoa Manakara Farafangana Vangaindrano, Sambava Antala, bypass teto Antananarivo, Mariamasay, Boulevard de l'Europe Tana,
Efa tao anatin'ny programa ihany kio ny lalana io sy Bekitroka Ambovombe sy ny lalana Fort Dauphin Vangaindrano, saingy izy naongana teo amin'ny fitondrana iny ny taona 2024. Ho an'ny centre sy ny trano goavana, taony CCI Vato, tsena namotana, gymnase Couvert Fianarantsoa, fotodrafitrasa toy ny bord de la mer atao Mahajanga, bazary Mahabibo Mahajanga, tsena ny Nosbe eto Antananarivo, tsena Antsabotsy Antsirabe, CSBD tsy voatanisa, EPP tsy voatanisa, Brompokotany tsy voatanisa, Seranantsambo Ewala Fort Dauphin, iza fiaraha-miasa tamin'ny QMM, ny ady amin'ny kolikoly teo ny fametrahany ny Bianco, fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra, fametrahana ireo CSA na ny centre de service agricole isaky ny distrika manerana any Madagasikara, fametrahana ny FRDA na ny fonds régionaux de développement agricole, fametrahana ny projet Aropa, fametrahana ny programme Prospere, ny fametrahana ny FID izay famatsimbola avy amin'ny Banque Mondiale, fametrahana ny MCA, famatsimbola avy amin'ny USAID, ho an'ny fitsinjaram-pahefana, fanofanana ireo sefokotany sy ireo ben'ny-tanàna rehetra manerana any Madagasikara, ho an'ny fahasalamana, ny fametrahana CSB isaky ny commune, fampianarana, fizarana kit scolaire isan-taona sy ny fanamboarana EPP maro tsy voatanisa. Vokatr' ireo rehetra ireo dia niakatra 5 ka hatramin'ny 700 isan-taona ny taux de croissance ny Madagasikara, santionany ireo notansaina ireo, fa ireo dia tsy misy nolokoy ny Filombarka Ravalomanana na oloko ny antoko izay nisy azy mihitsy. Tena mahalasa saina moa ny fitsidiana izay nataony Andry Rajoelina tany amin'ny tapany avaratry ny Nosiny. Hoy mantsy izy hoe sapako, rehako, ny fitarainanareo mampiasa ity lalam-pirenena fahenina ity. Tato anatin'ny taona maro tokoa mantsy, izany hoe 40 taona mahery, dia nampitsaikitsaika ny vahoaka taty avaratra iray manontolo ny faratsiny ny lalana amin'ity lalana lalam-pirenena fahenina ity. Satria dia efa tany amin'ny taona 20 sy 700 tany hoany no mbola godrone ity lalana ity. Ahoana tsara hoe Andriamatofilo, mody tsy mahafantatra ve samy ny ikipina ny zava-bitany hafa sa voan'ny fanadinoana lalipaka? Tsy zoviana amintsika rehetra mantsy fa ny Filombarka Ravalomanana no efa nanamboatra iny lalana iny, izany hoe vita niaraka tamin'ireo fanamboarana ny lalana tampon'ny Orombe io ity lalam-pirenena fahenina ity tamin'ny fotoana izay nitondrany Filombarka Ravalomanana. Noho ny tsy fisian'ny figojakojana tamin'ny andro ny tetezamita, nitondrany Andry Rajoelina izay milaza fa anamboatra azy io no nahapotika ity lalana ity. Tsy ambilobe ka hatreo ambanja ihany nataony Filombarka Ravalomanana tamin'ny fanamboarana ity lalam-pirenena ity, fa nanomboka hatreo Ambondromamy no nanomboana izany fanamboarana izany ka nipaka hatrany Diego. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe manina no fitana ny vahoaka ry Filo Andry Rajoelina mambahoaka? Inona izao no tsy ilazana fa tamin'ny andron'ny Filombarka Ravalomanana no nisy fanamboarana farany ary vita godron ny lalam-pirenena fahenina? 40 taona tsy nisy fanamboarana hono, 40 taona sahady angany fanonganam-panjakana natao ka voany voa manadino ingay Andry Rajoelina. Tsy vitan'izay ihany fa mazava ihany koa no voalaza n'Andriamatoa Rivorakotovao tao amin'ny pejy Facebookiny fa efa fitondrana teo aloha no nangataka famatsimbola tamin'io lalan'io. Saingy mafy moa no te hidedaka amin'ny vahoaka dia lazainy Andry Rajoelina fa izy no nitotona fotsy sy nandro namasaka izao asa izao. Efa tsy fotoana ny fampelezan-kevitra intsony izao Andriamatofilo, fa asa no takiany vahoaka aminareo mpitondra, ary tsy tokony ahamenatra anareo mihitsy no milaza fa asany teo aloha no tohizanareo, ary nisy navita lavitra noho izao ataonareo izao ireo mpitondra teo aloha. Saingy inona no mahamenatra amin'izany? Maninona no fanana lainga foana ny vahoaka?
ny andrasan'ny vahoaka izao dia ny fampidinanao ny vidim-piainana ao anatin'ny 3 andro sa efa diny ihany koa ny fotoana ny ilazana izany fa ahoana mariny ahoana mariny